Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary miarabanao tratra izao taona 2022 izao ho ampitombona aminao hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ampifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ho anao ny hafatra Andriamanitra fampahirezana ho antsika amin'ity taona vaovao ity dia izany dia ho raisintsika ato amin'ny Daniela 7:17 sy 18. Daniela 7 dia ny 17 sy 18 izay anasako anao hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanekekeny teo anatrehany, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Amen. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra io no andraisantsika fampahirezana izay nofo sy fahitana izay hitany Daniela tamin'izany fotoana izany, ary izany tenin'Andriamanitra izany no napetrako ny tompo amiko raha mandinika isika eo amin'ny tenin'Andriamanitra io ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanekekeny teo anatrehany. Amen. Te hampafantatra anao ary hava malala hoe voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hoy Jesosy Kristy hoe tsy misy olona mahay manantona ozy izy raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ary koa hoe tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy izany. Izany hoe Andriamanitra mihitsy nefa nitaona nasenao ho ao amin'i Jesosy Kristy, ino an'i Jesosy Kristy, tsy asan'ny maha-olombelona anao izany fa asan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nitaona, ary amin'ity androany ity Andriamanitra, amin'ity taona vaovao ity Andriamanitra tsy androany ihany fa amin'ity taona vaovao ity dia tena hitaona anao hampanekekezany anao bebe kokoa amin'i Jesosy Kristy, satria tena izany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra dia hanekekeza antsika bebe kokoa any Jesosy Kristy. Endry hava malala fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Tsarovy tsara fa tsy nitaona mifandimby eo aminy na ny volana na ny andro no mahay manao zava-baovao na mahay manova zavatra eo amin'ny fiainanao, fa tokana irery ihany dia Jesosy Kristy. Izy ilay manapaka amin'izao rehetra izao, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ary ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakana tsy ho rava. Jesosy Kristy ilay manapaka amin'ny fotoana ary hava malala, izy irery ihany no afaka manao zava-baovao eo amin'ny fiainanao amin'ity taona vaovao ity. Aza miantehitra amin'ny taona vaovao ianao hitondra fahatsarana eo amin'ny fiainanao, aza miantehitra amin'ny taona vaovao ianao hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanao, fa tokana irery ihany dia Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra dia maniry tokoa na mitaona anao, hampanakaiky anao amin'ny Jesosy Kristy mba handraisanao sy halalanao izay efa nomanino anao amin'izao taona vaovao izao. Aleluia. Eny Andriamanitra ray dia tea hampanakaiky anao bebe koa amin'ny Jesosy Kristy, ary mangataka aminao mba ho ekenao izany fangatahana izany, ary lazao aminy hoe ray hampanekekezo an'i Jesosy Kristy bebe koa amin'ity taona vaovao ity, mba halalako sy hafantarako sy handraisako izay efa nomanino ahy. Tena lazao amin'ny vavanao izany, ary manasanao anao izany vavaka izany hoe tafionerinao mba hafahako manantona ninona zava-misy amin'ny alalana amin'ny zava-misy izay hitondranao ampianaro atoky hatramin'ny farany, satria ianao fiandohako sy ny fiafarako. Amen. Dia manasanao ankehitriny hoe
hoe lazao fangatanao anatrehan'Andriamanitra, valio Andriamanitra amin'ny vavakao. Halleloia. Misaotra anao tokoa izay ray tsara indrindra fa ianao tokoa nefa nitantana anay ka nahatratraranay ity taona vaovao ity. Isaoranay anao izay rehetra efa nataonao rehetra, ary isaoranay anao ihany koa izay efa nokasainao atao amin'ny tsirairay avy rehetra. Tompo, fantatray Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra mpamindra fo, ianao ilay ray tsara indrindra, ary ianao dia mikasa mandrakariva ny hasoa anay, satria ny hevitra heveranao anay dia fiadanana hoy ianao fa tsy loza. Ary izany indrindra no hitomanao anay mba hanekekezana anay bebe kokoa an' Jesosy Kristy. Misaotra anao izay fa naseho anao hatrany ny fahatsarana sy ny voninahitrao, nasehanao hatrany ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra, satria ny teninao dia marina, teninao dia tsy misy fitaka. Misaotra anao izay fa manomba anay hatrany ianao, ary mino izay fa ianao nefa mialoha lalana anay, ianao no mitari-dalana anay, satria ianao ilay fiandohana, ary ianao ihany koa ilay fiafarana. Niaraka aminao nanomboka izao taona izao izay, ary ianao ihany koa no mbola iarahanay amin'ny hiafarany izao taona izao. Ny fanahinao masina ny hitarika anay, hanolo-tsaina anay, hampianatra anay ny lalana tokony alehanay mba hanekekezanay bebe kokoa an' Jesosy Kristy. Eny, misaotra anao izay satria ianao nefa nikasa hanisy soa anay, ary ninonina izay rehetra zava-misy, ninonina izay zavatra rehetra mety ho lalovanay, dia mino izay Andriamanitra fa ianao hatrany no manapaka amin'ny zao rehetra izao. Ary efa voalazanao fa miara-miasa izany azo anay tsirairay avy, hampio izay mba ho tafita ny dingana izay ampandalovanaao anay, ka tsy monomonina fa mba ho feno fiderana, ka mba ho hira firam-baovao no entinay hanandratra anao, no iray ny fanahinay. Endray eo, misaotra anao izay satria tena sitraponao tokoa izany. Aoka mba hanao izay hafalo ny fonao izay, ary mba ho hanatena hatramin'ny farany, hino hatramin'ny farany, hatoky hatramin'ny farany. Dia misaotra ny amin'ny asa mahagaga izay ataonao, izay efa nataonao sy ataonao, ary izay mbola ho ataonao ihany koa, ho anao irerany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.